asa famorona ny valala moa zany dia asa isan-taona ary izay nampirisihany centre national de crédit niforona tamin'ny 1932 izy io institution zany tsika amin'ny resaka fifirizana ny valala eto a Madagasikara. Ny budget isan-taona dia miankinakina amin'ny zava-misy satria ny valala dia miankina amin'ny toetrandro izany hoe arakaraka ny hatsaran'ny ranon'orana no mampirongatra azy kokoa. Vitatsika rery ve le ady valala sa tsy maintsy mila n'izy tsika hamonoana ny valala zay? Vitatsika rery ny ady famorona valala. Misy ihany koa araka ny mission ny IFM zany dia hoe zay ny mission dia hamongotra any valala. Ary raha ny hitatsika tao anatin'ny taona maromaro hoe lycée 2017, 2018, 2019 jusqu'à 2020 hatramintsika mbola zao dia mbola itsika irery any no namono valala ary tsy misy fanamponana an'ireo fa etan'ny fanjakana raha ny situationtsika amindreo zany dia ny faritra misy azy zany dia ny province filaravana to zany hoe faritra Menabe ataontsika azy faritra ny Atsimo ndraiky faritra ny Androy, faritra Anosy, faritra ny Ihorombe, nahita koa tsika ny faritra Sofia, faritra Boeny, faritra Loatra Mamboro amin'ny taona ity. Total ny infestation moa zany no filazana azy 143 197 hectares zany amin'ny zay infestation zay. Ireo zany le faritra ny superficie nahitavantsika valala ny voatraité-tsika tamin'io zany zany hoe ny vonoatsika tamin'io nanavoatsika traitement zany dia 53 310 hectares. Amin'izao fotoana zao zany tsisy ranomorana tsisy sy permettre amin'ny zareo zany le condition ahafahany zareo mitombo ahafahany zareo miroborobo zany dia amin'ny atao hoe amin'ny aire de multiplication zany any zany misy an'ity misy mahanto misy akatakely dia any zany zareo amin'ny fotoana zao dia miparitaka ny tiako tsindrina amin'izao fotoana zany tsika zany dia fa manana faniomana amin'izao fotoana faniomana zany tsika dia nametraka andreo fanafody tsy materiel rehetrarehetra amin'izay toerana asisina isan'ny zareo ary zay fa fantatra ny spécialiste ny centre ihany koa hoe ary misy an'izao ary misy an'izao satria dia nametraka reo fanafody famonoam-balala amin'izay toerana tokony ahitavana valala amin'le fotoana mahamety azy. Dia amin'izay ihany koa moa zany ireo valala reo tsy hoe any amin'ny toerana amin'ny aire de multiplication initiale de avelany fa mitsika zao tsika miresaka zao zany dia manatao hoe manao ny atao hoe prospection extensive. Prospection extensive zany dia mitady ireo renim-balala rehetrarehetra ty ambiny ity zany hoe aiza ry zareo amin'izao fotoana zao dia rehefa hita izy da misy concentration zany dia to dia fa manao traitement tsika ohatra miparitaka zany izy dia mbola raha maso foana ary tsika amin'izay fanaraha maso akoatra ny prospection zay dia manao spécialiste koa en météorologie zay ao amin'ny centre ihany koa zay misurveiller any météo ny faritra rehetrarehetra zay ahafahana mahazo hoe favorable amin'ny valala ny condition météorologique amin'ny toerana ohatra amin'izao efa mila prépositionner le matériel sy ny équipement ary ny olombelona rehetrarehetra zany mba hahafahantsika mianticiper zay fisim-balala zay tsika miresaka zao zany tsy manatody ny valala satria araka ny teneniko teo iny vitsy ny sakafona amindreo tsika miresaka zay noho ny hainandro tsisy raha mokony tsika rehefa vitsy zany nakata tsy voko zareo dia tsy misy nataontsika hoe production zany amin'izay zay fa miandra ny le condition zay mahatonga atsika hoe miomana be zao miandra ny condition miandra ny ranon'olona zay hoe 50 sa 50 millimètre eo dia mafana zany vaky ny atody fa mitsika miresaka zao zany mois de septembre tsika miresaka zao zany dia any amin'ny aire de multiplication initiale zareo mitady sakafo dia mbola tsy voro zany le condition mba ahafahana zareo manao ny reproduction zay zany ny mahakasika hatram'izay dia mbola ny fanjakana any ny mamono valala tsy andavany ary zay no tsy manakana ny fanjakana le raha piara-lasa hafa afaka vonahany ny fanometanana amin'ny resaka sécurité alimentaire sy resaka hoe ara-tsakafo zay ny hoe fahavononantsika araka nyteneny teo tsika dia manana capacité na 105 665 hectares amitsika miresaka zao prépositionné daholo reo na ny matériel na ny matériel de développement par renseigné
pesticide zay ilana hamavorantsika ireo malalana. Tsika zany amizao dia efa manao anticipation ny asa zay ataontsika. Marihina fa tsika no institution anankiray manana ny expérience le expertise mamono an'ireo malalana ireo dia ny fahaiza-manao amin'ny mpiasan'ny IFVM sy ny zavatra aminao no ampiasaina farehana miasa famamborana mazay ivalana azy. Tasika ny fiarovana ny ara-pahasalamana sy ara-tontolonana ampiasana kely satria hoe mamono valala kongorona amin'ny valala nefa tsy kongorona ihany koa zaraky ny fanaovana ty. Ia fantatsika fa ny mampiasa produit chimique ny famonoana valala misy karazana pesticide zay atao pesticide tonga dia mamono aingana misy pesticide somary elaela ny mpiasany ary manao biopesticide tsika dia mandala ny fikajinany solaire ary indrindra ny ain'ny olona sy ny zava-maniry ka n'izany dia tsy maintsy mitandro itsika amin'ny fampiasana azy dia efa efa sauterina koa zany ary izay no rahatsika miasa amin'ny efa ho ihany koa no manendo expertise amin'ny fanodorina ny fampiasana ireny produit sy fanafody ireny. Ny toerana misy valala dia fantazao fa anaty zava-maniry anaty ary izany ary anaty ilay koa misy fambolena toxique misy ny air protégé izany tsy maintsy mitandrina ambasitsika dia izay no antony hoe isaky ny miasika dia manao tomba hoe aiza daholo ny toerana mety misy azy aiza ny tokony alehana dia inona no atao dia any toerana misy ireo le air protégé hoe toerana arovana dia tsy maintsy pesticide ny pesticide ary raha tsy maintsy mampiasa an'le pesticide dia tsy maintsy manaraka fepety na ny fitahirizana anazy na ny olona mandray azy na ny fomba fitahirizana azy na ny fanapotehana ireo fitaovana rehefa avy ampiasaina dia tena manaraka tsika ny fenitra sy ny laoka ary zany indrindra rahantsika amin'ny efa ho ahafahany manome atsika manao ny ataontsika hoe force mazaka-parité na ny fampiofana amin'ny zava-baovao misy na aminao dia mba tsy hotaritsika amin'izany dia zay misy hipetrahan'ny fiaraha-miasa. Miaraka be be amin'ny fipetrahan'ny olana ny asa rehetra satria miaraka fipetrahan'ny olana ny fipetrahan'ny atody sy ny fahafahany mandeha. Izany tsy maintsy miombana alohan'izay fantatsika fa ny vanim-potoanan'ny olana dia eo amin'ny novambra marsa izany matotsika miteny hoe oktobra dia efa eo dia miasika mitsin'ny olana ary fantatsika koa fa zava-dehibe ny sy ny fifaovan'ny toetrandro indraindray tonga aloha ny olana indray tara dia izay daholo ilatsika fiaraha-miasa amin'ny famantarana hoe ina daholo ny scénario na ny fomba reny zavatra mety hitrano vitatsika ny izy fa sia koa dia isaorana fiaraha-miasa amin'ny fahao zay nanaka amitsika eto moa zany beleky eto Madagasikara ny misy be dia izay ny asany manampy ara-teknika ary mety dia miaramiasa amin'ny development eo amin'ny lafiny na ny fiarahana zay hoe ahoana ny tombatombana ny zava-misy na koa eo amin'ny fiazavana zany zay fiaraha-miasa fahomby ny toetrena ny valala.